Ajandriana Vony no natolotry ny antoko Madagasikara na ny TIM ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ambonivohitra Moramanga, faritra Alaotramangoro. Tsy niandriandry izy sy ny mpiaradia aminy fa tonga dia naneho fahavononana amin'ny asa ka noporofin'izy ireo zany tamin'ny alalan'ny asa mivaingana izay nisy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka andavanandro. Asa fanadiovana ny manodidina ny lapan'ny tanàna izay nahitana fako ary efa tena tsy azony lalovana intsony ny faritra amin'ny zaridaina nafinaritra teo aloha iny ka lasa maimbo sy mamofona ary feno rano maloto. Teo ihany koa ny fanamboarana ny lalana sy tatatra amin'ny 100 metatra fandehana amin'ny mpianatra sy vahoaka izay efa tsy nisy fikarakarana antaonany maro ary voatery tsy maintsy nampiasana fitaovana vaventy mihitsy. Nefa ity lalana ity dia manoloana ny EPP ka voatery mihodidina lavitra ny kolonga rehefa andeha hianatra. Faly noho izany ny vahoaka ny Fokontany Tsarafasina noho ny fahavitan'ny ity ampahandalana ity. Fa tao amin'ity Fokontany Tsarafasina ity ihany dia mbola nisy ihany koa ny fisavana sy fanadiovana ny lakan-drano izay nitsetsina sy feno fako ary ranotany ka nahatonga ny tanàna ho dibo-drano. Ireo asa ireo no natao dia noho ny fangatahan'ny mponina ary dia namaly avy hatrany ny entaentan'izy ireo ny kandida Haja izay mitondra ny laharana 7 sy ireo mpiaradia aminy. Tao amin'ny Fokotany Ambohimadera koa dia nisy ny asa goavana natao ho fanotofana ireo lavaka lehibe izay matetika no mitera-doza eo amin'ny mpampiasa azy toy ny fivadihan'ny posy-pitondra olona sy fianjerahan'ny mpandeha moto na bisikileta. Eny fa na dia ireo mpandeha tongotra aza dia maro ny lavo noho ny faratsiny. Mirefy 200 metatra izany ampahandalana namboarina izany. Ny herim-pon'ireo mpikambana sy ny tsara sitrapo ary ny fitiavana manokana ny kandida Haja numéro 3 izay natolotry ny filoha nasionaly ny antoko TIM Andriamatoa Marc Ravalomanana no nahavitana ireo asa lehibe rehetra ireo.